Mampatsiahy kosa ny avy ao anivon'ny polisy pirenena fahalany andro amin'ity volana desambra ity ny passeport biometrika manarana ny fampiasana izany passeport zany araka izany isika eto Madagasikara hiditra amin'ny passeport électronique kosa isika manomboka ny taona vaovao. Passeport biometrika zato isan'andro ny rofiny eo amin'ny seranam-piaramanidiny vato raha nitatitra avy amin'ny polisy pirenena. Ny pandemia eto Madagasikara mampiasa ny passeport biometrika no voakasika ao anatin'izay fepetra izay. Efa tsy manan-kery zany ny passeport biometrika satria araka ny voalaza dia hoe tamin'ny desambra teo ny farany. Izao zany dia efa le passeport vaovao le hoe passeport électronique no mandeha ka ho an'ireo olona ho any ivelany zany raha le passeport taloha ny any aminy dia tsy maintsy manavao passeport izy na mbola tsy lany daty ara le passeport ny taloha. Ho an'ireo olona tonga avy any ivelany moa ka le passeport biometrika na le passeport taloha be reny mbola ny aminy dia ny vato reny dia efa tazonin'ny tompon'andraikitra dia alefany aty amin'ny tompon'andraikitra ny passeport aty Anosy dia izy tonga dia mamorona ny dossier ilaina avy hatrany dia manatona aty amin'ny fanaovana passeport aty Anosy izy dia manamboatra passeport vaovao. Sary tapaka telo fanamarina pinenana dika mitovy ny karapanondrom-pirenena vao mary manam-pahefana no anisan'ny taratasy ilaina raha hanova passeport. Ho an'ny mbola tsy manana passeport kosa dia miampy kopia nahaterahana fanamarina fanompo-pirenena ho an'ny lehilahy mihoatra ny 12 taona, fanomezan-dalana avy amin'ny ray aman-dreny ho an'ny ankizy latsaky ny 20 taona, fanomezan-dalana avy amin'ny mpampiasa. Momba ny sarany fanovana passeport raha R9,000 zany teo aloha dia niakatra R1,300 amin'izao fotoana izao.